ahoana marina, mbola ho valalabe mandry ve ny vahoaka? Tandindo ny toedra raha mety iseho amin'ny taona 2024 izay atrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena ny zava-miseho ara-politika amin'izao fotoana izao. Toa manefy ny sainy rehetra iomana hiatrika izany trangan-javatra rehetra izany. Ny mpanohitra manomboka avovava, tsy mitsitsy fitenenana, ary tena maneho mivantana fa tsy misy mifankatahotra eto. Tsy anaiky do-tandroka sy ny alabato itazomana fahefana. Tsy anaiky ny kajikajy ara-pifidianana, fa mila lamina aloha ny fitsipy-dalao ara-politika. Fa raha io sary miseho io dia mazava fa tsy hisy fifidianana adio izany. Toa mitady iverina ny sary ny 2024 izay tsy aivina, fa resaka lalam-pifidianana no ny angany. Saingy nitarika fihetsiketsehana teny ankianja ny 30 Mey, rava hatramin'ny governemanta niteraka tetezamita kely. Fidinana andalambe sisa no tsy misy, dia mitovy tanteraka ny sary. Misy raha teo no mety tsy te aloto ho tondroina ho mpanonga-panjakana, saingy efa mampiomana fa tsy anaiky kilalao maloto ara-pifidianana izany. Ny vahoaka ihany koa etsy andaniny, leo lainga sy fitaka, tofoky ny fampanantenana pokaty sy ny ronono antavy. Tsy misy tena miantefa amin'ny valalabe mandry maro anisa, fa to rendrarendra no betsaka. Mahita vola anaovana ny sitrapony ny mpitondra, fa mitaredretra amin'ny famahana ny tena olam-bahoaka. Indraindray manao gesala mangalaketsa aza, ka izy manao adisona indray no avava. Ny tondro rehetra dia maneho fa tsy mahay mitantana ny mpitondra ankehitriny, ary tofoka ny vahoaka. Mipetraka sy mangina nefa satria mety leo krizy. Efa nahazo lesona ihany koa angamba tamin'ny taona 2024 iny, satria fitabitro no nataony Andry Rajoelina tamin'ny fanonganam-panjakana, ka miandry fifidianana sisa no fanafodiny. Tsy misy raha teo mpitarika volona hitarika fanehoan-kevitra eny an-dalambe. Ny mpitondra moa etsy andaniny miavona, tsy te halala sady mbola avava fa sady manam-bola no manana miaramila miaro azy. Dia hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoambo hoe lalàna amin'ny fehiny fifidianana tamin'ny fotoanandreny loi 2018-08 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums dia nitsakitsahan'ny HCC, satria voalohany indrindra raha jerenareo le texte original zay mivoaka voalany tany amin'ny parlementaire dia ho promulguena, dia be dia be ny katsahana ny HCC tao anatiny. Tokony nataon'ny HCC naverina teny amin'ny tompon-draharaha izy tany amin'ny parlementaire hoe reto misy tsy mety tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa diovay, fa tonga dia nikatsakatsanany dia mipromulguena. Dia lasa parlementaire le HCC amin'izay fotoan'izay. Sady toy ny anankiray azonareo jerena ny article 74-75 nesorina noho ny décision numéro 15 HCC D3 du 3 mai 2018. Ireo article roa reo dia mba laniny teny amin'ny assemblée hoe tsy tokony ahazo financement avy any velany ny olona ilatsaka hovidiana, mba hitandrovana n'lay ataontsika hoe lay fiandrianam-pirenena. Nefa dia nikatsahana ny HCC, inona ny diso amin'le mba nataon'ireo parlementaire amin'izany. Marina mihitsy izay voalazana izay. Iza moa no tsy anaiky fa mpanitsaka itsaka lalam-panorenana io mpitondra io. Fa ho azy moa dia fady izany mba hiaino sy anaiky ny lesoka izany. Fa tena mahatoko tena fatratra, toa mbola mihevitra fa mahomby ny paikady tamin'ny taona 2024 hoe tsy teo amin'ny fahefana feno azy izahay, afaka manao do-tandroka maika fa izao. Tsy nitsitsy fitenenana ny filoha Marc-Ravalomanana ny sabotsy fa 17 ny volana novambra teo. Naneho ny tsy fetezana sy ny lesoka maro amin'ny fitantanana ny firenena miaraka amin'ny kajikajy politika. Ny aino ny tenin'ny filoha teo aloha Erajonary Mampianina amin'ny resaka toe-karena sy ny sosialy, ary miombon-kevitra fa tsy misy mihitsy ny fahalalany ny fandraharana, tsy mitovy ny fitantanana ny mpandraharaha. Raha azo no manao ny fandikan-dalàna dia tsy maninona, fa raha ny hafa mahita faisana gadraina tsy voaza ny zoa makasy ny olona. Hoy hatrany ny fanazavana.
ny rehetra mihitsy no mila mifo amin'ny toromasony ankehitriny. Tsy tongatonga ho azy ny fionana sy ny fivondronana ireo mpanao politika io, fa noho ny zava-misy amin'izao fiainam-bahoaka izao. Mazava manko ny voalaza ny fitsipoka napetrak'izy ireo eo anatrehan'ny fanontaniana sy ny fanambara-kery amin'ny fifidianana, fa fifidianana izany mbola hoela. Fa ny hitambarany mpanohitra amin'izao dia tsy mety ny fepetra hoentina mandeha amin'ny fifidianana. Tsy misy tsy mahita ary tsy misy tsy mahalala, fa tsy maleo tena ny sinisy ny hazese, fa any fitondrana ankehitriny daholo, ary tonga de azo raisina fa tsy mitombona ny any ny mpanohitra. Hoy mantsy ny profesora Jean-Louis Rakotombo raha ny resaka momba ny sinisy ny hazese amin'izao fotoana io hoe le mpitiambanao amin'ny HCC, le fomba fanendrena io ny aty amin'ny CNE dia hitantsika izy sur le plan pratique fa mamevahana zay ao amin'ny exécutif amin'izao fotoana izao. Ahoana moa ny inona amin'ny endriny HCC vaovao izao sy ny CNE vaovao izao, ny inona fa tsy hoe manana tety morale amin'ireo mpitondra nanendry azy izy. Ka le système mihitsy koa zany tsy mety eto amintsika, fa système zay mifavoriser an'ilay ataontsika hoe verrouillage ataon'ny exécutif, dia lasa démocratie verrouillé ny misy eto. Anao démocratie enao aintsotrereo fotsiny amin'ny fifidianana fa tout est verrouillé. Dia zany zavatra zany iverinay fa tsy azo iainana tsony amin'izao taonjato fahatraika amby roapolo zao, taona 2023 zao, mbola hitohizany zany. Teo azony akena lembenana izy. Io fanazavan'ny mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université mpanjakana io dia manamafy ny filazan'ireo mpanao politika tao amin'ny hôtel Carlton ny farany herinandro teo. Nanomboka ny taona 2017 no nanao politika, nirotsaka ao solombavam-bahoaka tao Tomasina, fa mbola tsy nahita hoe nisy grevy toy izao na iza ny tondra. Tao aminao nitondra tsy nahita grevy toy io aho, hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka raha nyresaka tamin'ny Filomary Karavalomanana. Amin'izao lasa isan-kerinandro izany, lasa kolotsaina ilay hoe manao grevy vao azo ny valikasasaranao. Hitatsika tsara mantsy fa nisy ny filazany filolevitry ny CNE teo aloha, fa nisy ny doublon tamin'ny fifidianana izay natao teto tamin'ny taona 2024 iny. Ity io fanazavana io 7 seninjato sy ray alina sy ray hetsy 110 629 ny isan'ny doublon tsikaritra amin'izao amin'ny resaka androany izao ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy maintsy atao ny ezaka rehetra anesorana andreo doublon ireo azaontsika lisam-pifidianana madio aorian'izao fanavozana ny lisam-pifidianana izao. Toy izany ihany koa anisan'ny ezaka faharoa atao amin'izay fanadiovana ny lisam-pifidianana izay dia ny fanarenana an'ireo fidy zay manana laharana kara-panolim-pirenena mitovy. Amin'izao fotoana iresahantsika izao dia ao anatin'ny lisam-pifidianana io dia ahitana olona 220 sy 500 sy 2,000 sy 9 sy ray hetsy sy ray tapitrisa 1,162,512 olo-pirenena malagasy mitovy ny laharany kara-panolim-pirenena. Ministeran'ny antitany no tompona andraikitra amin'izany fanomezana ny kara-panolim-pirenena izany. Ny fahadisoana mety hitranga kosa nefa ary azo eritreretina fa mety mahatonga ny ampahany izahay amin'izay fitoviany laharany kara-panolim-pirenena amatapitrisana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay dia mety ho fahadisoana eo amin'ny fanaovana ny saisie ao anatin'ny lisam-pifidianana. Izany dia manam-pirofo fa olona tsy vonina hitondra firenena fa sezanobodoina fotsiny no any Rajoelina. Dia mbola samy laza ihany Rajoelina fa lanim-bahoaka mba hamenatra na ny HCC izany laza aza fa tsy misy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana. Tena mahamenatra raha olona mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena no manao fomba fijery tahaka izany. Io fomba fanaony io anefa
no mbola tiany hotoizana amin'ny fiainantsika vahoaka madinika ka mahatonga azy miomana mafy amin'ny alabato amin'ny taona 2024 io na hatramin'ny any ivelany aza miaiky tanteraka fa tsy mahay mitondra firenena i Rajoelina. Isan'izany ny departement amerikanina nandritra ny tatitra izay navoakin'izy ireo ny farany herinandro teo. Tahaka zay ihany koa ny filazana fa miiba 700 ny arikarena fahobeny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ireo dia pirofo mitovoka amin'ny tendany ny tsy fahaizan'ny mpitondra ankehitriny ary fitondrana ny orina tamin'ny alabato no mitantana fa tsy nisy fiomanana. Lainga avokoa arak'izany ny filazana fa fitondrana ny omana tao anatin'ny 5 taona mahery no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mazava ny tanjon'ireo mpanao politika izay niona tetra amin'ny Carleton Anosy ny farany herinandro teo fa fampisehoana fa tsy izay olona mpamarina ankady firenena toa ny Rajoelina amin'izao fotoana izao io no mbola mendrika hitondra firenena intsony, indrindra fa hoe alabato matipaika no kasaina ho atao. Ity mantsy no fevoray makasika ny fanazavany filohan'ny HCC teo aloha momba ny fandraisan'izy ireo didy eny anivon'ity androm-panjakana ity. Mety tsy mahafaly ny sasany didy fa zay dia nanatanteraka ary ny tsy fikorontanan'ny firenena foana no nitandrovana. Matoantsika mbola afaka mihaona ohatr'izao dia tonga mafavita ny didy. Raha tamin'ireny fotoana ireny dia tena nandalo fotoan-tsavitra amin'ny firenena. Reny zany no tena nanahirana. Izay no fanazavana nataon'Andriamatoa Jean-Éric Rakotoaso momba ny fandraisany didim-pitsarana eny anivon'ny HCC tamin'izany. Io dia midika mazava fa ny HCC no lasa manao ny asany mpitandro ny filaminana. Dia hoy ny mpahay lalàna Arlette Ramarson hoe tsy argument juridique mihitsy zany fa lalàna tsy maintsy ampiarina na iny kiatra na iny kidona ary tsy mampiatra lalàna ianao tompoko ary ianao ana tena manome aveu mihitsy ny pour éviter an'izany nanaovako an'izay. Ankoatra ny lalàna izay lazaiko anareo dia misy zavatra anankiroa. D'abord ny lalàna vohitsakitsaka, faharoa zahay manana profo donc ny lalàna vohitsakitsaka plus preuve à l'appui dia tsy izy ireo fa ny doublon nisy ny rehetrarehetra dia ça donne hoe tokony hoe tsy mitombina ary tsy marina io didy mivoaka io. Annulation. Ka tokony tsy fantatra zay décision raisitsika ho raisinareo mpanao politika fa na sao dia hoe madame Arlette non tsy ihany fa za mampiseho fotsiny amin'ny mampitsara hoe mba nahita an'io zavatra io dia hitako fa hoe tsy mety io zavatra io, tsy fantatra zay décision ho raisinareo zay ho raisin'ny fanjakana zay ho raisin'ny mpanao politika. Tsy izay ihany fa ity ihany koa no fanazavana raha nyresaka indrindra io fanitsakitsana lalam-pandrenan'io ny profesora James Ratsima. Raha misy olona nandrisaka ny lalam-pandrenana teto dia ianao Jean-Éric Rakotoaso ny tanako voalohany ho responsable. Mazava ny teniko teo hoe ny antony dia izay mamaky tsotra mazava fa ianao miolakolana oatra mena rano ianao zavatra ny vakinay dia hoe miaro ny firenena tsy korotana ary ataonao inona reo mpitandro firaminana rehetrarehetra eo zany atao inona ianao ny solotenan'ireo ianao ny tompo ny fanidina satria araka ny teny namako anankiroa teo ny anazy menadama aho dia hoe tsotra ny teniny fa ny anahy dia mazava voko ereo ianao ary tadio fa nandositra tany an-dafy ianao saika andositra ianao nangataka nationalité tamin'ny frantsay ianao fa tsy nahazo mbola veritra ihany ananao pirofo ny zavatra teneniko rehetrarehetra. Nataonao inona ny DG ny imprimerie nationale lasa nitsoaka izy, nampanaovinao carte d'identité firy, nampanaovinao carte d'électeur firy, korotaninao ohatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra mba handaninanao. Izany dia manam-pirofo tanteraka ny teny izay nataony sy olombavambahoaka Roland Ratsiraka ny farany herinandro teo. Filohan'ny vahoaka malagasy fa tsy filohan antoko ary tsy hanao business no ilana azy eo na angoro-karena fa ampanan-karena ny vahoaka malagasy nambarany fa betsaka ny filohan'ny tondra teto fa tsy nisy tribonaly ny lokombena ny lokony arema izany, tsy nisy lokony timy, tsy nisy tribonaly mangamanga izany ankehitriny
orange. Kanefa fitsarany zany tsy tokony hitanila sy loko politika. Voalohany izy raserasera tao anatiny 80 taona tsy mbola nahita aho filoam-pirenena mahay mandainga ohatran'ny filoam-pirenena ankehitriny. Ary tena matianina amin'ny fandengana hoy nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka raha niresaka makasika ity filoam-pirenena ity. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola hiaritra izao fahoriana izao ve ny vahoaka malagasy ary angina ihany koa manoloana ny alabato sy ny tsy fanaran-dalàna izay kononkonono ny rajoelona eto amin'ny firenena ankehitriny io. Dia ho gaga ihany koa ve isika raha toka maketo no betsaka mipetaka sy ny rantiranty tamintsika vahoaka madinika. Ny tiana olazaina dia izao: tanana efa zatra mitsotra ny any fitondrana rajoelona io ka tsy hivokina intsony, ary mbola te hanohy ny krizy iainanao ry vahoaka malagasy ao anatiny 5 taona manaraka indray izy. Dia mbola ho valalabe mandriany ve isika vahoaka? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?